Nivoaka afaka 3 andro ny lisitra candidat sy olombavambahoaka manerana Madagasikara. Manomboka androany fampelezan-kevitra teny Tanikatsaky Itosy ny candidat Adjoandriany Anarivelo. Razana 12 rakely indrindra no tsy hita teny amin'ny fasana iray amin'ny tanàna Kiandriandralando, Ambohibe, Ilafy. Ary farany any Kenya tsy mety milavolevona ireo mpampiororo. Manasanao anaraka ny vaovao toko lasy toko vavy. Miarahaba tomboky lasy tomboky vavy, mankasitraka anao mbola manaraka ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao fotoana izao, manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany, isan'ny hetsika goavana teto Antananarivo, ny fihaonan'ny candidat Adjoandriany Anarivelo teny Tanikatsaky Itosy tamin'ireo mpanaradia azy, voalohany tamin'ny fanokafana amin'ny fampelezan-kevitra, teny an-toerana ny namana mpanao gazetinay. Voalohany fatelony no tonga teto amin'ny kianjan'ny Tanikatsaky ny candidat Adjoandriany Anarivelo tao anatin'izany. Efa nandrasan'ireo vahoaka maro ny tenany izay mitondra banderole maro dia maro ihany koa mampiseho ny etaetany isam-pasitra tsirairay avy. Nandray ny fitenenana moa ny ben'ny tanànan'ny Bemasandro Itosy tao anatin'izany ka nametraka fa ilain'ny vahoaka ety an-toerana sy ho an'ny malagasy rehetra ihany koa ny fametrahana ny rafitra tsara ho an'ny fanabeazana, ny fahasalamana ary koa foto-drafitrasa ho an'ny fanatanjahantena sy ho an'ny tanora. Novalian'ny candidat Adjoandriany Anarivelo avy hatrany izany etaetan'ny ben'ny tanàna izany ka nilaza izy fa ao anatin'ny fametrahana ny fampihavanana izay takin'ny malagasy dia ny fampitoviana lenta sy fampitoviana zo ny malagasy rehetra no tanjona tokony ho atao naveriny teto ihany koa fa tsy ekena ary tsy azo ataonao oviana oviana ny fanerenana izay aman-dren'ny mpianatra andoha ny karaman'ny mpampianatra izay mampianatra ny zanak'izy ireo fa ezaka tsy maintsy ataony izany ny fametrahana ny rafitra izay ahafahan'ny fanjakana mandoha ny karaman'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Sy izany eto moa izany ny fampelezan-kevitra ho an'Andriamatoa Adjoandriany Anarivelo amin'ity androany ity fa izy ny fitetezana ireo boribory-tany enina fanokafana tamin'ny fomba ofisialy fotsiny ihany dia tsy Tanikatsaky fa andeha ho any amin'ireo faritra hidina any amin'ny faritra rehetra eto Antananarivo izy amin'ity androany ity ihany. Hilda Sizo avy ety amin'ny kianjan'ny Tanikatsaky ho an'ny Cool TV sy ny Cool FM. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay hatrany, candidat député maro no niandry ny fotoana farany vao nandrotsaka ny taratasiny, omaly no andro farany nandraisana izany eran'ny distrika 710 eto Madagasikara, ho an'ny teo amin'ny fari-piadidiana mpifidianana Antananarivo faharoa, 230 ireo candidat fanadihadiana. Hatramin'ny ora farany ny asa ireo mpandray ny taratasy filatsako-ofidiana ho solombavam-bahoaka. Nisafidy ny andro ny ora farany ireo mpilatsako-ofidiana vao nanatitra izany fandaminana eo amin'ny mpilatsako-ofidiana sy ny manodidina azy amin'ny lafiny iray. Fa ka nahantoka fa tena izotra marina tokoa ny fifidianana amin'ny lafiny iray. Teo moa arakaraky ny hoe faharenesana anazy dia mbola miembotra indray ny fametrahana ny dépôt de candidature. Zao moa izy ity efa hita angambany hoe tena mizotra mankany amin'ny fifidianana marina dia izao izay vao ametraka ny candidature. 230 mpifaninana nanatitra atota taratasy ho an'ny Tana 2. Samy manana ny fomba andrasany ampandany azy izy ireo. Tetika isan'ny be mpisafidy ihany koa ny fandrotsahana mpanakanto fantatr'olona. Toy izany nataon'ny vovonana miaradia amin'ny Andry Rajoelina eo amin'ny boriboritany faharoa izay nandrotsaka ny Jaojoby amin'ny lisitra faharoa. Ilanto Rakotomanga kosa ny loha lisitra. Ny sosialy no ilana volavolan-dalàna ho atsaraina ho azy ireto. Momba ny tanora hoe satria ato amin'ny 2e arrondissement misy ny université izay anisany université malagasy zany dia hoaiza ireo tanora ireo zany dia anisany azo ataontsika anatina volavolan-dalàna ny famaritana n'izany université izay nahitana loza izay famonoana noho ny insécurité sy ny zavatra misy ao amin'ny université ao ihany koa momba ny be antitra zao ny fisotrondronono ny karatra maitso ao koa ny ankizy izay resaka ohatra hoe fananganan-jaza sy ohatr'izany zany mila jerena daholo zany zany volavolan-dalàna izay ataontsika sy mila atao zany amin'io 4e république io.
Député ny Madagasikara manodidina ndraiky amin'ny 20 no andrasana oficina amin'ny 20 Desambra ho avy izao eran'ny distrika 7 eto Madagasikara. Vovonana politika hafa ihany koa antsoina hoe malagasy say sy mijoro namory ny mpanao gazety tetsy amin'ny Carleton na Anosy Omaly nampahafantatra ny kandidany izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena isan'izany ny mpanao gazety Fidera Razarapiera izay kandida etsy amin'ny boriboritany faharoa ankoatra ny kandida hafa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ny isa enina ireo kandida ireo ka Ilalatiana Rakotondrazafy no tompona andraikitry ny fampelezan-kevitra ampandaniana azy ireo. Pejy hafa kosa idray nosokafana tamin'ny alahady lasa teo ny inventaire ny razana sisa tavela tao amin'ny ilay fasana vaky teny Ambohibe Ilafy tamin'ny herinandro lasa iny ankoatra ny alatra tolapaty navadibadika ireo mpangalatra ihany koa ny razana ka ny andindininy avy hatrany no rahantsika. Zao tazatsika zao zany zao ato tena tsisy ninona tsony mihitsy eto satria tiany vosa be zany teo aloha teo fa zao hitatsika zao tena tsisy ninona fangarongarony aty ambony aty zao ny sasany zany zao nafangarongarony aty zao ny sasany zao tazatsika zao ato zao misy olona mbola somary hoe fatapatatra manao complet ohatrohatran'izao zany reto zany zao le taolana efa nangongonitra zalahy zao reto atao amin'ny sisiny ato reto atao amin'ny sisiny ato reto. Farafara iray manontolo no foana raha fenondrazana teo aloha razana 12 ny tena tsy hita manontolo ary tolapaty maherin'ny 10 no very tao anatin'ity fasana nisy namaky tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity. Sarotra ny fanosana no ny fikorontanan'ireo tolapaty ny famadibadika avokoa ireo taolana rehetra nisy ireo tsy nahitana fa tsy ny karandohany na ny taolandava. Izay eto amin'ny manarazana milevina eto Manakasina Ambohibe taranaka Indrindranando teraka raha mangatso tsy randretavy dia matsapa an'izao ao ny fametavetana ny razanay zany voalohany indrindra dia ohatran'izao ny fisehoan'le izy raha ety ny razambe dia ny razana mando nampiakarina teo amin'ny razambe ary ny razana avy aty amin'ny razana voaingana zany ankoatran'le razambe tsy azoko tiana dia ny tongon'le razana avy aty amin'ny avarina sy atsimo no natao aty amin'ny lohan'ny razambe dia ny razambe anay hita be mihitsy hoe le taolana tsy atsony na taolandava na ana fa juste angamba le taolana fisaka sy taolapoy no sisa tavela. Ireo razambe efa taolana sisa ny tena betsaka very mihoatra amin'ireo razana voaingana mbola mando tsy nifidy ireo mpangalatra tolapaty fa izay mora bataina no ndraofiny. Ny akanjo, ny volo, zavatra nampiarahana sy izay mety ahafantarana ny razana no nambatambarana sy naminavinan'ireo fianakaviana ny havany ankoatra ireo vitsy tsy voapitiky ny mpangalatra. Niverana noho ny fanisana ny razana sisa tsy laso sy maly tolakandro ny fianakaviana. Natrehiny avao amin'ny Zandarmaria Ambohimanga kely ny fanisana ireo razana sisa tavela. Fianakaviana anankiray kely manokana aloha zany zay efatra ny tsika fa ny hita zany asa teo amin'ny enina teo. Nay aloha zany eo amin'ny valo à peu près aloha hatramin'izao no very. Dia ao ny razambe anay mihitsy moa zany, ao ny bebe, ao ny dadako, misy tantinina, misy cousin ao anatin'izay daholo. Hatreto aloha. Dia ny mamako dia ny zandriko anankiroa zany. Dia ny dadabe anay sy ny bebe dia ny rahalahy amin'ny papako misy anankiroa dia ny nenitoanay. Tamin'ny taranaka Ramanivo efatra zany no hita dia ny valo tsisy hita. Tena ireo razambe nipoirana no very ho an'ny ankamaroany ireto fianakaviana ireto na dia teo aza ireo lafitiavana tsy very razana. Misy senaterana Antsirabe teo aloha milevina tato isan'ireo tavela. Misaotra betsaka anareo fianakaviana rehetra reto fa tena hita dadanay dia faly be zahay. Tasoma tsara. Tsy fantatra na teratany malagasy na teratany vahiny no manjifa ny tolapaty angalarina eto amintsika. Tsy mety hitatra amin'izao ny tena atotomi-kotrika ny tony fahotana mahafaty amin'ny lanjan-tsaina malagasy itony. Fa lemen'ny fanjakana malagasy hatramin'izay sa firaisana tsy kombakomba vita ho azy eny. Voatserakory izay no nasaronana gony maro feno tolapaty nentin'olona efatra tao amin'ny seranam-piaramanidina Manakara. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray fampivelarana ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ireo mpandihy malagasy mihoatra ireo vahiny izay no isan'ny asandratra amin'ity andian'ny fafolo ny hetsika hitrautra ity fiaonan'ireo mpandihy malagasy sy vahiny fa indrindra fizarana traikefa no hita mandritra ny 5 andro anaovana ny fampisehoana mikasa ny amorona ivitoerana natokana ho an'ny dihy sy ny kolotsaina ihany koa ireo tompona andraikitry ny hetsika sehatra iray ihany koa ahafahan'ny mpanakanto malagasy mivoaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny hetsika hitrautra fa nampy-panazavana.
ny mampiavaka ny toetra amin'ny 10e édition zany dia ny fanandratana avo ny kolontsainantsika malagasy dia natokana zany ny amin'ity be da be ny tarika mpandihy malagasy mandray anjara misy eo amin'ny 5 na 7 eo zany izy ireo fa misy avy any amin'ny province sy avy eto Antananarivo mazava ho azy dia misy compagnie avy any ivelany anaky 9 moa zany représenté ny France, Afrika Atsimo, Burkina Faso, La Réunion sy izay rehetra mbola tsy voatanisa. Izay ireo zany nandritra an'izay 10 taona zay fa tena nandefa artiste be da be satria amin'izay hoe hitroatra anazy zay c'était un lieu de rencontre dia miaonao daholo zany ny artiste avy any ivelany sy ny avy eto toerana ka mahafinaritra le ohatran'izay dia tianay hoe mba hitohy foana zany zay amin'ny sens large hoe mba tsy hoe andray ny artiste fotsiny avy any ivelany makaty fa mba mandefa ny atsika koa makany ivelany. Efa nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 20 septambra teo ny fiofanana sy ny atrikasa maro isan-karazany ho an'ny daholobe sy ny voamisandratra sy ny matianina. Anomboka ny 14 ka hatramin'ny 20 septambra kosa nisy eo samihafa ka ny alarobia izao no ataony fanokafana izany. Pejy hafa kosa indray. Tapaka amam-bolana maro ny jiro, tsy voaloha matetika ny faktura. Olana sasatsasa ny mpahazo ny tokantrano malagasy ireo. Ambony loatra ny vidin'ny herinaratra eto amintsika ka mahatonga fahasahiranana ho an'ny tokantrano. Antony ilana fampiasana ny jiro mitsitsy herinaratra toy ny lumitsitsy izay nampahafantariny JIRAMA sy ny VVF fa omaly. Fanadihadiana. Efa voarindra ao anatin'ny vola fandanian'ny tokantrano malagasy iray, ao anatin'ny iray volana ny vidin'ny jiro. Fa tany vao miakatra izany dia mametraka olana eo amin'ny fitsinjarana ny teti-bola. Toy izany ny an'ity tokantrano ity tapaka ny jiro. Tsy araka ny fandoavana ny vidin-jiro noho ny antony samihafa. 100 000, indraindray 150 ohatr'izany. Miaka midiny eo foana zany le izy. Ina ny fitaovana ampiasaina rano zany? Télé any zany anay dia jiro amin'ny ampoule zay ihany. 3 mois zay le izy ny tapaka. 100 ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano iray dia natokana ho an'ny jiro raha ny fanadihadiana. Isan'ny mampiakatra ny fandaniana ny fampiasana ny lampe incandescente izay mahatratra amin'ny 20 watt. Aparitaka manerana ny nosy manomboka raha-pitso kosa ny lumitsitsy izay jiro mampiena ny fandaniana. 20 watt ny tanjak'ity jiro ity saingy mitovy amin'ny hazavana voaka ny jiro mahazatra ny hazavany. Ahafahana manao fitsitsiana hatramin'ny 7 isan-jato isam-bolana izy noho izay ary maharitra hatramin'ny 7 taona ny faharetany. Voalohany fiena ny fandaniana amin'ny any amin'ny isa-tokantrano. Ny aty amin'ny JIRAMA dia hoe miena ny fandaniana solika. Rehefa miena ny fandaniana solika, miena ny vola mivoaka. Fahatelo, miena koa ny ataoko hoe vola tsy maintsy ampiasaina anaovana foto-drafitrasa fa ny fahaefatra ho an'ny daholobe ho an'ny tontolo iainana dia hoe miena ny setroka avoaka n'ireo milina mandany mampiasa gasoil sy fio. Hozaraina amin'ny fianakaviana 700 eraky ny renivohitra ireto jiro miisa 4 sy 5 ireto manomboka rahampitso. Izy kosa ny fametrahana ny tetikady anafarany ity jiro ity mba hahafahan'ny saram-babem-bahoaka manjifa azy amin'ny vidiny zakany rehetra ao aorianao. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray, ny raharaha Kenya no mahasarika ny mpanara vaovao maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hatreto aloha mbola 12 no fantatra fa maty vokatry ny fampiororona. Fanadihadiana. 12 raha ny vitsy indrindra no re fa isan'ny maty 13 hafa tsy fantatra na aiza na aiza, 200 kosa maratra. Tsy mbola mety milavolefina ireo mampiororo ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ao Nairobi, Kenya amin'izao fotoana izao. Fantatra kosa fa vahiny Europeana maro no maty ka isan'izany Frantsay 2, Britanika 3, Afrika Atsimo iray ary rehefa nisy malagasy naratra saingy tsy mbola nahinom-baovao izany. Ny islamista Shebab izay isan'ny mpifandray tendro amin'ny Al-Qaïda ary manohitra mafy ny fibotoan'ny vahiny tany ao Kenya. Raha ny zava-nisy hatramin'ny androany maraina, efa maro ireo mpampiororo no maty nitafika Keniana ary mbola misy ihany koa ireo manohitra mafy avy ao anatin'ny toeram-pivarotana ity.
izy ary ireo mpampiororo ireo araky loharam-baovao samihafa dia hoe nisy amerikanina 3 isan'ireo mpampiororo ireo ahitana britannika kanadianina kenianina ary finlandais iray ihany koa mety hisy vehivavy britanika iray ihany koa saingy tsy mbola manamarina izany na ny amerikanina na ny britanika efa manao fanadidina kosa ny FBI ankehitriny. Ankasitraka anao tomboky lasy tomboky vavy naharitra ny hainao hatramin'ny farany ny andro Andrianarisoa no hiaraka aminao eto androany amin'ny 7 ora alina ny tena kosa manao fotoananao raha hampiso indray felo matompoko.